Namoaka fanambarana ny Caeed mifandrifindrindra amin'ny fikatsoan'ny raharaham-pirenena izy ity. Voarakitra ao anatin'izany fanambarana izany moa ny soso-kevitra izay hoentin'izy ireo entina amahana ny olana misy eto amin'ny firenena fitiny vola ravavy fotoana andindiny mbavao. Mila mpitondra voafidimbahoaka amin'ny firenena mba hialana amin'ny savorivory izay ateraky ny tsy fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entana ary mety hiteraka korontana hoy ny Caeed. Araka fanazavana nentin'ity fikambanana ity dia ny mpitondra voafidy ihany no afaka aneo tanjaka merina amin'ny loany indray ny fanajana ny lalàna sy ny fandaminana isa-tsokajiny eto amin'ny firenena. Mikasika amin'ny fangatahana vondrona iraisam-pirenena amin'ny tokony hisy tahan'ny kandidately sy ny fanovanan'ny CES dia manana ny ambarany Caeed. Nandritra soso-kevitra ary nisy proposition de loi mihitsy ary efa ny karakaran'ny Caeed efa napetraky Caeed tamin'izany fotoana zany. Tsy miova zany ny hevitry Caeed mikasika an'izay dia hoe le fihaonana azy moa samy manana ny azy, misy ny sasany manao hoe restructuration fa ny anay zany dia tsy miova le hoe apetraka foana le hoe misy mpitsara-panampy ao fa izay modalité anaovana azy moa zany miankina amin'izay mpanao lalàna manao an'le izy. Iny zany tsy miova foana ny hevitry Caeed mikasika ny Nanamafy ny Caeed fa ny fampiarana ny fitondrana fehezin-dalàna ao anatin'izany ny fanajana lalàna velona toy ny soro-dalana ny vahaolana ahafahana mamoaka amin'ny firenena amin'ny krizy. Antokaray isian'ny filaminana ihany koa sy fiandanian'ny tafika, ny fitsarana, sampandraraha-panjakana rehetra. Mino zareo fa raha feno ireo fepetra ireo dia iverina ny fitokisan'ny vondrona iraisam-pirenena ka hanampy antsika indray hanatotosa ny fifidianana iverenana milamina araky ny lalam-pandrenana izy ireo. Misintona ny sainy rehetra fa na dia sarahan'ny hevitra tsy mitovy aza isika dia tokony iray feo hatrany rehefa Madagasikara no arovana. Io ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe union sacrée. Ny fahaizantsika maneho izany no antoka iray hanajan'ny hafa antsika. Ho an'ny Caeed dia tokony hirosoana ihany koa fanatsarana lalam-pandrenana mba hisorohana ny fiverimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena. Fanampy tokony hapetraka amin'izany ny fandiniana ny anjara toeran'ny filoham-pirenena izay niteraka olana hatrany teto amin'ny firenena, fifandanjana sy ny fisarahan'ny fahefana telo, fitsinjaram-pahefana ary ny fanajana ny zory fototra.